Amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Vavaka sika. Velom-piderana anao zay ray eo noho ny amin'ity andro anio ity. Zay andraisana indray ny mofinaina anio. Dia meteza ianao ilo lalana sy hamomy zany mofinaina zany a. Ka hitondra fanavozana sy fiavozana aminay a. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofa, naovana izany vavaka zany a. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro alakamisy 3 Jona 2024 ity riavana dia ny filazantsara araka Matio 7 andiny fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Matio 7 andiny fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola lazan'izany taminy izy, diny tonga amin'ny mpanapaka anankiray dia ninkohaka teo anatreny ka nanao hoe: maty ankehitriny izao ny zanako vavy, fandeha re mametrano tananao aminy a, dia ho velona izy. Dia nitsangana nahaka izay Jesosy mba hampianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa naraha 12 taona nakeo ivohany ka nanindry somotra avy avin-dambany. Fo izy alakapony, na dia ny lambany ihany aza no voateniko dia ho sitranao. Ary Jesosy niodina ka nahita azy a, dia nanao hoe: matokiry zanako vavy, ny finoanao ny efa nahasitrana anao. Dia sindrana ilay vehivavy tamin'izay olo izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy nivoaka tabataba, dia nanao hoe: mivoa fa tsy maty razavavavy fa matory. Dia nome azy fatratra ny olona, ary nefa navoaka ny olona. Dia niditra Jesosy ka nandray ny tanan'ra vehivavy, dia nitsangana izy ary lazan'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. May masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masin'ity riavana, Jesosy matateraka ny teniny hoe tonga izy manana ny olona fiainana sady hanana ny olona be dia be. Eto dia tarin-javatra anankiroa no miseho. Ny anankiray a, vehivavy anankiray efa narary nandritry 12 taona, nakeo von'i Jesosy ka nanendry ny somotra avy avin-dambany. Fa hoy izy ity vehivavy ity anakapo manao hoe: na dia lamban'i Jesosy ihany aza no voateniko a, dia ho sitrana. Jesosy niodina ka nahita an'ra vehivavy ka nanao taminy hoe: matokiry zanako vavy, ny finoanao nefa nahasitrana anao a. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay olo izay. Ary niditra tao amin'ny tranon'ilay mpanapaka izay nanana olona zanaka vavy nodimandry izy, dia nanao hoe: mivoa fa tsy maty razazavavy. Nime avokoa ny olona nandeha izany, fa efa navoakan'i Jesosy avokoa ny olona rehetra. Dia nandray tanàn-drazavavy izy dia nitsangana izy. Ary lazan'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Riavana, Jesosy havy mananako sy hanananao ny fiainana. Izy tsy mamela antsika hitoetra ao anatin'ny fahafatesana, satria ny fahafatesana dia tsy misy fiainana. Midira ny fahafatesantsika ka nomeny fiainantsika amin'ny alalany Jesosy Kristy tokoa no avy manana antsika fiainana sady hanana antsika be dia be. Zay manana azy a dia manana fiainana manakizay a, zay diso azy a dia diso fiainana fa fahafatesana no anjara. Fa amin'ity andro anio ity, ho antsika zay manatsofana etimeno a, aza ho isan'izay tsy hanana izany fiainana izany ianao, fa meteza ianao andray an'i Jesosy Kristy dia fiainana manakizay ho antsika. Izy n'Andriamanitra marina, ny apôstôly Jaona izay anamafisantsika izao afatra zao a. Apôstôly Jaona ao amin'ny Jaona voalohany a 5 a, izay manambara sy mampiharihary izany manao hoe:
Jauna toko voalohany a Jauna voalohany toko fadimy a ery amin'ny andiny faharoapolo tapany faharoa efa nanomentsika ny fahazavantsaina mba ho fantatsika le marina ary sika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany a izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Koa zay fanena amin'i Jesosy sy mifandray amin'i Jesosy sy mitoetra tsara amin'i Jesosy dia mahafantatra ilay Andriamanitra marina ary mahazo ny fiainana mandrakizay satria izy ka teo a ny fiainana mandrakizay. Koako marina amiko sy aminao anie sy ho antsika zay mino zany tenin'Andriamanitra zany a zany hoe Jesosy Kristy ny Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay ho antsika rehetra. Amen. Tera sy misaotra anao zay raha eo fa tsy avelanao hitoetra anatin'ny aiziny dia ny fahafatesany izay fa tonga ianao ampazava anay a ka nitenenanao mitsangana mihazava fa tonga amin'ny fahazavanao a dia Jesosy Kristy ilay fiainana ho anay tsirairay avy. Koa aoka hoanao aty anatinay ny aiziny fahafatesana indrindra eto amin'ity firenenay ity fa mbajakanao kosa aminay a lay fiainana dia le Jesosy Kristy fiainana mandrakizay ho anay dia ho marina aminay anie zany sy ny voaka malagasy a amin'ny fandrehitrisanay ny teninao a sy famelanay a anjakanao ny fiainanay a fa kanamiza moa zay a fa ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay dia sitrakay ny ary hivavaka hoe anay zay ny an-danitra mamasina ane ny naranao mitonga ane ny fanjakanao ataone ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra mino an'iny anina sahazo anay a ary mamelany elokay tahaka na melanay zay minoka taminay a aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika isam-batan'olona anie zao tsodrano zay tononona amin'ny anaray zanak'afanamaso zao a fa iso amin'ny finoana sy fanantenana izany tsodrano zay mino tompo tsika izany. Mitahanareo anie ny tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny taviny aminareo anie ny tompo ka mamira fo aminareo, manandratra ny taviny aminareo anie ny tompo ka manome anareo fiadanana matoky zay miantso anareo a sady izany nanefa izany. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.